jesosy no ivona, jesosy no lohana, jesosy ny ankohofana, fa izy no andriamanitra tokana de idera azy, ankalaza azy, anome voninahitra azy amin'ny fotoana rehetra mandrakizay. Hoy le mpihiry zay hoe na de misolo rano mainty azo izy reo ranomasina rehetra sy renirano reo, de io landro io taratasy tsy ampy io ilazana fitiavan'Andriamanitra, tsy ampy io ilazana ny mombamomba azy rehetra, fa izy de fitiavana. Na omenao ny maraina ao izy, omenao ny atoandro, omenao ny ariva, iderany tompo, mbola tsy ampy zany, fa mila ny mandrakizay iderana anao, mila ny mandrakizay tsika, ary nanonjay ny tompo atsika de ny atonga atsika eo atongo sy Jesosy iankohaka, ankalaza, anome voninahitra, isaotra, idera, ihira ho anazy, anandratra ny feo atsika ho anazy, ankalaza ny Jesosy Kristy. Aleloia. Ary izy no nitantana atsika hatram'izay, izy mbola hitantana atsika amin'ny ho avy rehetra raha matoky ianao. Amen. Dao tsika hian'ny tenin'Andriamanitra fa manana lazaina aminao indray ny tompo androany, zay manatsofina mety miaino ok izy iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, manana fo mangetaeta, manana fo vonona iaino tenin'Andriamanitra, anongila tsofina iaino ny tenin'Andriamanitra, fa tsy kisendrasendra natongavanao eto, tsy ho an'olona natongavanao eto, fa Jesosy no mitaonanao eto, le maître Jesosy Kristy, le mpampianatra, le ambony indrindra miantso anao ho eto androany, ary iaino ny teniny ianao, kasika ny fonao izy, teny aminao manokana izy, mpianatra anao izy, ary tsy andalomaina aminao zao teny zao, tahaka ny rano mandeha manasa, manadio, mamelombelona, mame fiainana ho anao indray zao teny zao androany. Zay tany maina rehetra lalovany zany teny zany ho velombelona ananaina, zay matimaty rehetra lalovany zany teny zany azo fiainana, zay maizamaizina rehetra lalovany zany teny zany de isy fahazavana, zay fatopatotra rehetra lalovany zany teny zany de ho tapatapaka. Haleloia. Zay mikorotandrotana rehetra lalovany zany teny zany, izy ny andravony andamina andrindra, zay sakatsakana rehetra lalovany zany teny zany de ho rava tsy anan-kery, zay fanoerana rehetra tady hoe anoloana zany teny zany de tsy anan-kery ny anaran'i Jesosy Kristy. Haleloia. Tsy anan-kery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay aretina rehetrarehetra ka misy eto de mandalo ny tenin'Andriamanitra de manasitrana an'izany, fa tsisy aretina majanona eo anoloany ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra dia manasitrana rehefa mandefa ny teniny izy. Haleloia. De tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny teny zay andeha anasitrana ny fonao, anasitrana ny aretinao, anasitrana eo aminao ray manontolo. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy zany teny ho zarainy zany, teny hitondra fiainana ho anao, amelombelona anao, ary teny anarina anitsy anoro anao ihany koa. Haleloia. Amen. Marka toko fahadimy, Marka toko faefatra, Marka toko faefatra, ny zavatra maro ampianarin'ny tompo amiko sy aminao ao anatin'izao teny zao. Avelona Jesosy. Marka toko faefatra, andiny fa 5:30, efa hainao zany tantara zany, mety efa hainao zany tantara zany, fa manana lazaina aminao ny tompo androany. Marka toko faefatra, andininy fa 5:30. Marka toko faefatra, andininy fa 5:30. Zao no voasoratra. Ary andro zay ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy taminy, andeha isika hita ho eny ampita. Ary rehefa nampidiny mpianana ny vahoaka dia netiny tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sambo kely sasany koa miaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary ny anjerazerany ny alon-drano ny sambo kely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambonin'ny sambo kely tambonin'ny ondana,
ary namoa azy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampaninona anao va izao afatesana izao. Ary ny fo izy dia nyteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana ny sary tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ty fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Halleloja, amen. Tsara zany tantara zany, tsara zany tantara zany a. Meny tompo asy ianao androany. Andeha isika hita hoe ny ampita. Raha ometsika lohateny zao fitoriany zao a dia zay hoe ndao isika hita eny ampita. Andeha isika hita eny ampita. Zavatra hitatsika ato a avy niasy Jesosy a tamin'ny toerana anankiray, nampianatra, nanao fanoharana, nanao lohateny. Rehefa avy nampianatra izy a dia izy misy ny teny ampianatra hoe ndao tsika hita ery ampita. Le hita ery ampita io a mandalo rano. Raha mamakytsika any amin'ny Matio sy any amin'ny Marka, any amin'ny Lioka, dia voalaza mihitsy hoe raha jerena zany le any dia le teny dia hoe Jesosy nanery azy ireo hita eny ampita. Zany hoe tsisy safidy io. Eto Marka izy a dia ohatra miteny fotsiny hoe andeha hita eny ampita. Fa raha mamaky ianao Matio a dia izy hoe Jesosy nanery azy ireo a hita ery ampita. Hitanao ny tantara fa rehefa nihita teny ampita izy a rahavany ny vahoaka. Rehefa rahavany ny vahoaka izy sy ny mpianatra nihita teny ampita. Rehefa nihita teny ampita moramora ve ny tana, vetivety ve dia tonga, lamina ve ny lalana, inona zavatra nitranga? Nisy tafio-drivotra mahery, nisy tafio-drivotra mahery. Alay sary an-tsainy zany hoe nisy tafio-drivotra mahery. Dia io tafio-drivotra mahery io mitondra alon-drano dia nakao an-tsambo kely dia nila ho feno rano. Tao Jesosy sa tsy tao? Koana mbola misy tafio-drivotra, ahoana mbola feno rano? Fa tao Jesosy zay. Zany hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy zany dia ahoana? Rehefa miaraka amin'ny Jesosy zany dia misy tafio-drivotra, misy alon-drano, ary tady ho feno rano mihitsy ary ny sambo. Fa diso ny fampianarana zay miteny hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy a tsisy problème, tsisy olana, tsisy ady, tena mirolona sady tonga dia tsisy fanaitainana. Diso zany, hita tsara eto. Misy ny antsoina hoe fahavalon'ny azo fijaliana. Ny fahavalon'ny azo fijaliana dia le olona tsy manaiky fahoriana, tsy manaiky fanefena, tsy manaiky fanamboarana, tsy manaiky ady, tsy manaiky fitsapana. Fa rehefa mitory dia mitory fitahiana foana, mitory vola, mitory materiel, mitory fahombiazana. Marina fa fahombiazana ny ao amin'i Jesosy. Halleloja. Marina fa misy fitahiana ao amin'i Jesosy ary Jesosy ary ny tena mitahy. Amen. Fa ny filazantsara raha saina bavy dia ny azo fijaliana no ivony. Ao tsara ve tsika? Dia Paul rehefa niteny any amin'ny Filipianina teo izy hoe mitomany mihitsy aho, malahelo aho, fa tsy mahita olona aho izy izay mitovy fijery amiko, mitovy fisainana amiko, mitovy fironana amiko. Fa izy rehetrarehetra ozy izy a dia samy mitady ny azy daholy, samy mitady izay tiany daholy. Ny kibo no Andriamanina, tsy misaina izay an'Andriamanitra izy
misaina ny an'olona fahavalo ny azo fijaliana. Raisika ny Filipianina. Filipianina manambara zany tenin'Andriamanitra zany, ahafantaranao fa zavatra rehetra dia ampiasain'ny tompo. Filipianina raisika aloha ny toko fahatelo andininy fa fito amby folo. Filipianina toko fahatelo andininy fa fito amby folo. Ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo ka dinio zay mandeha tahaka ny ananareo anay ho marika, fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny, fa fahavalony azo fijaliany Kristy ireny. Fahaverezana ny hafarany, ny kibony no Andriamanina, ny famenarany voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy. Olona mitory lazain'ny Paoly, olona miasa, olona manao fitoriana any amin'ny alehany any, dia zay ny lazain'ny Paoly hoe misy ny mandeha zay efa lazaiko anareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina. Zay rehefa efa mitomamy mihitsy Paoly izy amin'ny fitomanina. Ilazany hoe misy olona mitory teny, mitory Jesosy, fa inona ny zavatra resahany? Fahavalony azo fijaliana, fahaverezana no hafarany, ny famenarany voninahiny, misaina ny amin'ny tany izy. Manohatra ny azo fijaliana, ny azo fijaliana izay mitondra fanafahana, ny azo fijaliana izay milaza ny jaliany Jesosy, milaza ny fahoriany Jesosy, ny azo fijaliana izay milaza fandresena ihany koa amin'ny fahotana, ny azo fijaliana izay misy fiaretana sy fikirizana. Dia mandana zany ny évangile de prospérité, évangile ny fananam-bola, fananakarena, tsy hisy fanaitainana. Tsia, Paoly dia niteny mihitsy hoe raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy, raha miara ory aminy ozy miara-manam-boninahitra aminy. Paoly niteny tamin'ny Timoty, miara ory amiko. Halleloja. Tsy ho fampitahoranao zao teny zao, fa fahafantaranao ny fahamarinana. Fa rehefa fantatrao ny fahamarinana, feno fahatokina ianao, iaina indray. Halleloja. Mba tsy ho ambakaina ianao, mba tsy ho fitahana ianao amin'ny teny izay ambara, fanambarana anao ny tena fahamarinana ny filazantsara. Fa ny mpianatra teto dia niteren'ny tompo, andao tsika hiteria-pita, andao tsika hiteria-pita, fa endray ny tiany tompo andehanana. Mandra-patonga eny-pita nefa amin'ny lalana rehetra zay ale, dia nisy alondrano, nisy rivotra mahery zay nafeno ny sambo kely ary nila ho safotra. Rehefa misaina ny fiainanao ianao, ary tsy haiko ny fiainanao amin'izao fotoana, dia hozy ianao misy tafiotra, misy rivotra mahery, misy rano miditra mihitsy tady anafitra ny sambo kely. Raha ho amin'i Jesosy ianao normal zay. Raha tsy nanoty ianao ary tsy noho ny fahotanao fa misy an'izay, zay ny lalana, zay ny hitondrany tompo anao. Fa ao Jesosy. Halleloja. Ao Jesosy. Amin'ny fiainana dia misy ny fanovana, misy ny fiovana, misy ny fivoarana. Miaraka amin'ny Jesosy tsy routine, miaraka amin'ny Jesosy tsy mamona aminaina, miaraka amin'ny Jesosy tsy zavatra anaty rafitra dia hitovy foana, fa ny miaraka amin'ny Jesosy misy karazany be. Zay le vavaka nataoko teo en couleur miaraka amin'ny Jesosy. Mahita tantara ianao, mahita karazam-piaina ianao, mahita trangan-javatra maro isan-karazany ianao rehefa mita makeny ampita. Halleloja. Jereo zanak'Israely rehefa andeha hivoaka ny tany Egypte, andeha ho aiza ho? Ho any amin'ny tany Kanana. Moramora ve ny natokavana tany amin'ny tany Kanana? Tsy mora. Misy ara dia salasala hoe tena tia ve le lalany, tena ho any amin'ny tany Kanana tokoa ve le tena antso, zay tokoa ve le ho ale. Ary nisy ny tena hoe aleo verina any Egypta ihany, raha ho mahatena hita eto ohatran'izao.
raha honoana ohatran'izao, raha horeraka ohatran'izao. Fa ny lalana miaraka amin'ny tompo mihita eny ampita dia tsy mora. Amen. Tsy mora. Ary rehefa ianao tapa-kevitra hita ery ampita, zay vao hitanao daholo ty alon-drano sy rivotra sy rano miditra ity. Fa ianao rehefa tsy hita eny ampita fa mipetraka tsara eto tanety dia maninona? Milamindamina be, tsisy ninona. Fa rehefa misy fanapahan-kevitra amin'izay hoe hita ery ampita, rehefa hita ery ampita zay dia jereo voalohany indrindra le lazain'ny tompo hoe nyravany ny vahoaka. Dikan'izay tsy miaraka amin'izy, tsy miaraka amin'ny vahoaka, tsy miaraka amin'ny vahoaka, fa sotomy moramora ianao. Tsy ny vahoaka ngeny ny hita teny ampita ny vahoaka mofo 5 sy hazan-drano 2 ihany mamay azy, mofo 7 sy ny hazan-drano 2. Ny vahoaka ny kibony no Andriamanina, ny vahoaka mirakla ny dedaviny, ny vahoaka zay mahafinaritra ny nofony dedaviny. Fa ho anao raha mpianatra Jesosy Kristy ianao, aza mijanona mofo 5 sy hazan-drano 2, efa haitsika zany, efa hain Jesosy zany, efa vitan Jesosy zany, tsy problema zany, efa hay zany, tsy toriana akory ary zany, fa efa iainan'izay manana an Jesosy Kristy. Halleloja. Fa miaraka amin'ny Jesosy eny an-dranomasina, mbola misy zava-panahy, mbola misy fahalalana ara-panahy, misy famporisihana ara-panahy. Fa ny eo an-tany efa fantatra fa nisitrahan'i Jesosy ny marary, efa natsangana Jesosy ny maty, efa nidiofiny ny boka, efa nitsangana ny kilemaina, efa mitsangana ny maty, efa fantatra fa mitasy momba Jesosy. Fa le fiarahanao amin'ny Jesosy mifanakaiky isan'andro, na misy ilaina na misy tsy ilaina, na misy problema na tsisy problema, fa miaraka amin'ny Jesosy ao an-tsambokely, mandeha mihita eny ampita, zay ny zava-dehibe. Rehefa ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia nandeha daholo ny rehetra, fa navela tao ny Egyptianina, zay navela tao ny amponga be an-danitra ny Egyptianina, navela tao ny tongolo be any Egyptianina, navela tao zay mombamomba ny Egypta rehetrarehetra. Egypta zao tontolo zao, tany Kanana le toerana voatokana omen'Andriamanitra, ny any anefitra sy ny eny amin'ny ranomasina mena, le fiainana eto amin'izao tontolo zao lalovanao. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia misy ny antsoina hoe séparation, na hoe fisarahana, fiatahana. Halleloja. Miala amin'izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Voalohany aloha dia nesoriny teo ny vahoaka, aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Romanina 12:20, fa miovava fanavaozana ny saina amataranao ny sitrapon'Andriamanitra. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Fiangonana raha lasaina-bavy amin'izao fotoana dia mampalahelo fa zao tontolo zao ny référenceny a. Marina sa diso? Zao tontolo zao no alain'ny tahaka, zany no alain'ny tahaka, izany no tahafiny. Fa zao ny tenin'Andriamanitra, Romanina 12:20, aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Dia avy amin'izay mpiady hevitra, fa inona moa zao tontolo zao? Dia inona avy le ina efa le zao tontolo zao? Aza manaraka zao tontolo zao, aza mandeha tomobile fa zao tontolo zao io tomobile io. Zay no ataony aminao. Aza manao kiraro ara fa miforony zao tontolo zao io kiraro io. Misy tia ota, misy makamamy ota, misy makamamy fisakaijana amin'izao tontolo zao, dia amarinina le fiarahana amin'izao tontolo zao. Fa fantaro ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba, fa miteny mihitsy hoe tsy fantatrao nga, fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao. Ary na iza te ho sakaizana zao tontolo zao dia ho fahavalon'Andriamanitra izy. Halleloja. Ary mandalo izao tontolo zao sy ny filany, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Fa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo, filan'ny nofo dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Inona ary le zao tontolo zao? Aiza ary le zao tontolo zao? Zao tontolo zao aloha voalohany indrindra dia manohatra an'Andriamanitra. Tsy manaiky an' Jesosy ho mpanjaka, tsy manaiky an' Jesosy ho tompo, manohatra ny hazo fijaliana, manohatra ny fahamasinana, manohatra ny fiverenan'i Jesosy, manda any fanjakan'i Jesosy, fa te aleo tena, te andeha arak'izay tiany, te andeha arak'izay filany. Ny vahoaka zany, noravany ny vahoaka. Ao anatin'ny vahoaka misy fitiavan'Andriamanitra.
nanao fagagana teo vahoaka ie Andriamanitra dia ny antony iny mba hatonga azy ino an Jesosy. Nefa Jesosy dia niteny mihitsy hoe efa be da be izay fagagana sy fahitana sy famantaran'izay fa mbola mafiatoka tsy mino ahy ihany reto olony reto. Raha ianao te hita miaraka amin'i Jesosy eny ampita, be da be ny zavatra mila elana. Be da be ny zavatra mila elana. Izay ampahafantaran'i Jesosy ianao. Izay ampahafantaran'i Jesosy ianao. Tenin'Andriamanitra miteny any amin'ny Korintianina any, ny fisakaizana amin'ny ratsy manino? Manimba amin'ny fitondratena tsara. Averina, ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Zany hoe, ozy ny malagasy hoe, ny fandio raisiny tsy maleo, ny fandoto ray tandroka. Inona ny hevitra zany? Zany hoe zavatra kely fotsiny dia ampaloto an'ny rano. Ny fisakaizanao amin'izao tontolo izao, ny namanao, ny olona ifaneraserahanao, zavatra jeren'ny masonao, zavatra vakinao, zavatra manodididina anao io, ankasitrahan'Andriamanitra ve? Sao dia mandoto anao, sao dia mamery anao, sao dia manimba ny fiainam-panahinao, sao dia mamono ny afo-panahinao. Hoy ny teny frantsay, dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Dikan'izay dia zao, mahafantara hoe namanao. Rehefa hitako ny namanao sy ny fanerasera aminao sy tena sarobidy akaiky ianao dia fantatro hoe izy ianao. Halleloja. Hoy le iran'iza solona be zay hoe namako, manak'olona zaina aminao tiako fantatrao. F'izao nanaraka azy ety ampita ozy izy, tsy tony taloha intsony fa niala tamin'izao tontolo izao, tiako fantatrao. Dia eo amin'izay manomboka le esoeso hoe reny le masina be, reny le tsy tian'ny zotla, reny le tsy miheno hiran'izao tontolo izao. Misy fisarahany io rehefa miaraka amin'i Jesosy. Halleloja. Fantariny tantaran'i Abrahama. I Abrahama rehefa nasain'Andriamanitra niala tamin'ny Mesopotamia, andeha ho any amin'ny tany izay nampanantenainy, dia nisy ny elana tao. Ny elana ny fianakaviany. Nentiny ihany ny rainy nandeha niaraka taminy. Fa teny ampovoan-dalana maty ny rainy. Fisarahany izay. Mandeha indray ny lalana, eny am-pandehanana, niady indray ilay ny mpanompon'izy sy lota, tsy maintsy nisaraka indray izy sy lota, fisarahana ihany koa izay. Teraka Isaka, nitsapain'Andriamanitra izy ho be ho anay Isaka, ho atao fanatitra, fisarahana ihany koa izay. Miaraka amin'Andriamanitra raha lasaina bavy, misy zavatra mila elana. Misy zavatra mila elana. Ranomasonao no manafotoana anao, dia ahoana? Esory izy. Fa tsara aminao raha manana maso tokana, fa miditra any amin'ny lanitra. Toy izay anananao no maso anankiroa nefa mitondra makany amin'ny fahaverezana. Halleloja. Raha ny tananao manafotoana anao, ahoana? Kapao ihany. Fa anao manana tanana tokana fa miditra ny lanitra. Toy izay manana tanana roa makany amin'ny fahaverezana. Teny aminao Jesosy androany. Teny aminao Jesosy androany. Raha hita eny ampita, misy zavatra tsy miaraka tsony ao, misy zavatra tsy mandeha intsony ao, misy zavatra avela eny tanety ao. Rehefa hita eny ampita, voalohany resaka finamanana. Tenin'Andriamanitra ao Petera dia milaza mihitsy hoe gaga izy izy raha tsy miara-miazakazaka amin'ny tsony nareo, amin'ny fisotroana, amin'ny fofoana, amin'ny resaka lokaloka, amin'ny resaka tsaiko, amin'ny resaka fombafomba zao tontolo zao, gaga izy satria tsy miara-miazakazaka amin'ny tsony nareo. Voalohany, hiara hita amin'i Jesosy eny ampita, tsy mandeha ny fahotana. Halleloja. Tsy mandeha ny fahotana, tsy mandeha ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Halleloja. Tsy mandeha ny risoriso, tsy mandeha ny langa, tsy mandeha ny kolikoly, tsy mandeha ny firaisana tsokombakomba amin'izao tontolo izao, tsy mandeha ny taratasy sandoka, tsy mandeha ny fizangajangana, ny fangalaram-badin'olona, ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana, tsy mandeha ny fitiavam-bola, tsy mandeha intsony zany rehetra zany rehefa hiaraka hita amin'i Jesosy eny ampita. Halleloja. Fa matetika
matetika noho ny fahotana ihany koa matetika ny mampisy ny onjany ranomasina samboaravoara. Fantatrao ny tantarany Jona? Nasaina nakaizy Jona? Nasaina nakany Ninive Jona. Iteny fibebahana ho an'ny mponiny Ninive. Nandeha Jona sa tsy nandeha? Tsy nandeha Jona, nakaizy Jona? Nakany Tarsisy Jona. Rehefa nakany Tarsisy Jona, niditra anaty sambo, rehefa i Jona tao anaty sambo tao saika maty tao daholo ny olona rehetra. Satria tsy lalany Jona iny, tsy tokony tany nalehan Jona. Fa noho izay amafisakatoka, noho izay amafisan-doha, noho izay tsy fankatoavana tenin'Andriamanitra zay dia nataon'Andriamanitra nitompatompa ndrivotra ary saika safotra, saika rendrika ny sambo. Dia ozy ny olona hoe dao jerena fa iza no mampidika izo ato, iza no mitondra olana ato. Dia natao daholo ny atsapaka, dia fantatra fa Jona le izy. Haleloja. Aza mba manao Jona. Fa zay zavatra nasain'ny tompo natao, zay zavatra nanirahan'ny tompo, dia aza mivilivily, aza miodikodina, fa tonga dia andehano. Sitrany mba miemena ny rivotra, mba miemena ny tafiotra, mba miemena ny alorano, mba miemena ny rano miditra. Raha tsy maintsy isy ihany satria tao Jesosy ary mbola nisy. Haleloja. Natsipy tany anaty rano Jona, satria mampisy olana. Rehefa natsipy Jona, lasaka tany anaty rano, lasan'ny trondro be. Lamina le tao an-tanety, lamina le tany anaty sambo. I Jona no mitondra olana noho ny tsy fankatoavany tenin'Andriamanitra. Sao dia mitondra olana ianao eo amin'ny misy ianao sy manodidina anao, satria tsy mankatò ny tenin'Andriamanitra. Sao dia mila alanao anaty sambo anao aloha, alefa ny anaty rano. Afriny Jona tany anaty kibony trondro 3 andro sy 3 alina. Afriny Jesosy ny tany am-pasana. Ny fahafatesan'ny Jona tany anaty rano dia midika fa misy famonoana, misy famonoana an'ilay sitrapony nofo, misy famonoana an'ilay fahotana, misy famonoana an'ilay tsy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha te ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao, aoka hiala amin'ny fahotana, aoka ho vonoina. Tenin'Andriamanitra dia miteny amin'ny Kolosiana hoe vonono momba anareo etỳ tany, fijangajangana, lolo-po, fiafinafonana, fialonana, fieboeboana, fitiavam-bola, fitiavan-karena ao amin'ny Kolosiana. Zany hoe misy zavatra mila ialana raha lasaina bavy, misy zavatra mila ialana. Tadidio zay teny aminao zany ny tompo androany. Iza mbola namako, iza mbola mifanerasera amiko, toatra ny mandoto aho, ohatry ny mitarika aho amin'ny ratsy, toatra ny mi-influencer anahy anao zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fantaro zay androany. Tsy avonavony zany, na feoboebona, na fisehosehoana, fa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Niala ny zanak'Israely nakany amin'ny tany Kanana, nandalo amin'ny ranomasina mena sy niefitra, tsy nanaraka ny Egyptianina, fa ny Egyptianina mijanona tany amin'ny misy azy miaraka amin'ny firongany rehetrarehetra. Haleloja. Nandeha i Abrahama ny saratsaraka ny itsakitsana teny daholo zay zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Mandeha koa tsika amin'ny lalantsika ho any an-danitra. Iny lalan'iny, iny lalan'iny ozy lalatsarotra, lalana miteza. Misy azo fijaliana olanjaina amin'iny lalan'iny. Be ady ao, be fitsapana ao, be tafio-drivotra ao, fa iny lalana tongavana kankany Epita. Amen. Fa zao ny vadinao ny tsy isarahanao. Haleloja. Ny vadinao ny tsy isarahanao, na manaiky an'i Jesosy io na tsy manaiky an'i Jesosy. Amen. Sao dia maheno ny toriteny teto dia tena isarahana zay tsy mety rehetra, ty vadiko ty ohatrany tsy manaiky an'i Jesosy, elako ty. Efa nekenao teo anatrehan'Andriamanitra io, ekenao io mandrakizay. Halako ny fisaoram-bady hoy ny tenin'Andriamanitra, halako ny fisaoram-bady. Haleloja. Afy zay spesial zay ny vady hoy ny tenin'Andriamanitra hoe noho ny amafisany fonareo ny nanomezan'ny Mosesy ny fisaraha. Fa tamin'Andriamanitra tany am-boalohany dia mandrakizay ny arahan'ireo, ka zay nampiresin'Andriamanitra aoka tsy hisarahan'olombelona. Apetraka amintsika tsara zany.
so hoe memanompo an jesosy de hoe isarahako ty vadiko ty fa tsy manana an jesosy ianao no ampiasain' jesosy itaomanan'io a ao am' jesosy. Halleloia. Mijanona miaraha rehefa vita soratra, vita vodiondry, vita eo anatrehan'andriamanitra vadinao iny mandrakizay. Halleloia. Fa ny sakaizana am' ratsy, ny fandehanana am'izao tontolo zao, ny fitiavana zao tontolo zao, ny eny ambara, ny eny am'karatra, ny eny am'toka, ny eny am'sigara sy ny sisa arina raha te hita iry apita fa tsy miaraka makeny apita. Halleloia. Mazava ve zay? Mazava ve zay? Nde isika hita iry apita ny raha van Jesosy ny vahoaka aloha. Misy vahoaka be da be mety manafitra anao ao, hevitr'ololatsy arahanao, hevitr'ololatsy arahanao, hevitr'ololatsy arahanao, tsy hitanao tsony zay atao. Ny hevitry Jesosy mila rahanao voalohany indrindra. Ny sitrapon'Andriamanitra mila enonao, le tena avy amin'Andriamanitra ny mila rahanao, ary Jesosy ny tena ho enonao. Halleloia. Halleloia. Ny hita teny apita, mihita teny apita. De zao a maherezy ianao fa arakaraky ny andehananao amin'ny famarinana, arakaraky ny joroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, arakaraky ny andehananao araka ny tenin'Andriamanitra, isy fitsapana foana eo, isy fizahatoetra eo, isy fanenjehana eo, isy ataoko hoe isy tena hoe fanaratsiana ataon'ny olona mihitsy eo, ary isy fanembatsembanana ny dianao mihitsy eo, isy fahatafitohinana, ozy teny frantsay hoe bâton dans les roues, finganina foana ianao, iroso any fanjakan'ny lanitra, tohizo ny lalanao. Aza vela zay fampiinganan'ny olona, aza vela zay fanaratsian'ny olona, aza vela zay esoesy teny ataon'ny olona, aza vela zay fanaratsiana ataon'ny olona, aza vela zay rehetrarehetra teny marary ataon'ny olona, teo ianao iverina tsy io mahataonao teo anazy fijaliana fa Jesosy. Halleloia. I Jesosy nanolotra ny ainy hamonjy anao, Jesosy nandatsaka andrany hanamasinana anao, Jesosy nandatsaka andrany hanamarinana anao. Rehefa ao Jesosy ampy zay. Rehefa ao Jesosy feno aho, rehefa ao Jesosy zay ny zava-dehibe. Fa sao de ao daholo ny vahoaka rehetra fa Jesosy tsy ao. Ao ry pastera efa fanakifolo, apôstôly, mpaminany, Jesosy nefa tsy ao. Satria pastera tia vola, pastera mitady vola, mpaminany pikarama, mercenaire, mitsoka rehefa misy ny ady. Fa Jesosy le mpiandrondry atoro anao. Jesosy tsy mitsoka, Jesosy tsy miala, Jesosy eo foana. Halleloia. De isika hita ery ampita tapitra ny 2017 ora vitsivitsy sisa 2018 na tianao na tsy tianao mihita ianao eny ampita. Amen. Mandroso ny taonanao, miasanao misy fivoarana, fianakavianao me mitombo, ny zavatra rehetra mandeha mizotra fa zao Jesosy eo foana. Matoky ianao, miantehery ianao, mifikira aminy ianao, fa mahery io Jesosy io. Zay ny zavatra tiana tenenina anao. Na manahoana alondrano, na manahoana tsafotofoto, na manahoana rivotra, na manahoana efa fitobaky ny rano ao anaty sambo, afaka ho aiza koa nefa ianao e. Sa misy azonao atao? Embotra? Tsisy anina azo ataoko, mbola le embotra ara mbola androso koa. Ilasaka ialan'le sambo, maty any. Ijanona amin'le sambo io, tsy afaka makaiza e. De ozy Petera ho any amin'iza moa zay. Ianao manana teny fiainana mandrakizay, fantatra fa ianao le masin'Andriamanitra. Halleloia. De mety asa fotofoton'ny onjy ianao zao, mety be rivo mahery ny fiainanao zao, mety efa mety feno le lakana, le tokantranonao. Zao lazaiko anao tsy rendrika io rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Halleloia. Tsy rendrika io rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Mety ambivotra fa tsy maty e. Ho ne linalizatrondrape ary ambivotra ny lojanaina ozy efa tsisy heritsaina. Fa ianao no antenaiko, fantatro efa niainako ny fitantananao, tsy mandao. Hoy Jesosy, izao tsy andao anao, izao tsy afoy anao akory. Indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao. Jehova mpiady mahery, Jesosy Kristy.
Haleloia. Eo alohan'ny fahavalonao, eo alohan'ny adinao mitsangana izy. Haleloia. Azonao ve zany hoe Jesosy mitsangana zany? Anao inona zay rehefa hitsangana? Iady zay. Jerefo tsara rehefa nitoraham-bato i Stefana. Jesosy moa naninona rehefa Jesosy izy nakarina any an-danitra dia naninona? Nipetraka. Toaka eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra. Fa vakio amin'izay asan'ny apôstôly rehefa nitoraham-bato i Stefana dia ozy izy hoe hitan'i Jesosy naninona? Hitan'i Jesosy nitsangana. Haleloia. Rehefa misy mahazo anao, mitsangana Jesosy. Haleloia. Mitsangana ny zokinao, mitsangana le maître, mitsangana le mpanjaka sy tompony tompo. Rehefa io mitsangana izy no atohatra. Haleloia. Natory izy aloha teto natahotra ny mpianatra, nigoropaka ny mpianatra. Fa aveo Jesosy nitsangana. Rehefa nitsangana Jesosy dia ahoana? Niteneniny mafy ny rivotra. Niteneniny mafy ny rivotra. Niteneniny mafy dia ozy izy hoe ahoana ozy izy? Ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsara. Teny Jesosy teny misy fahefana. Teny Jesosy teny misy fahefana. Jesosy le maître. Haleloia. Jesosy le maître. Amen. Jesosy ny mifehy zao rehetra zao. Jesosy ny miazona n'izao rehetra zao. Jesosy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Vao miteny izy dia tanteraka zay lazainy. Ary nanatrika ny rivotra mihitsy hoe mangina mitsara. Tsara izy ny teny zany. Mangina mitsara. Dia ahoana ozy izy? Dia nitsahatra ny rivotra toy ny tsara ny andro. Ianao ve tsy efa niaina an'izany e? Firy nefa rivotra nandalo teo. Firy nefa tafiditra nandalo teo. Fa ozy ianao hoe mba teneny kely io Jesosy. Vao niteny Jesosy nytony le izy. Tsy efa nisy karazany firy zay. Haleloia. Mahery Jesosy Kristy. Manjaka Jesosy Kristy. Miteny izy dia mangina ny rano. Mangina ny alon-drano. Na iza hitsangana, na iza hitsangana. Inona mahery noho ny alon-drano? Inona mahery noho ny typhon, cyclone? Misy mahery noho izany ve? Fa Jesosy miteny hoe mangina, tonga dia mangina. Rehetra zany tena misy cyclone be, misy tena rivo mahery be, misy tempête, misy rivo-doza, misy orana. Teny indray mandeha fotsiny Jesosy hoe mangina. Tonga dia mangina, tsara. Tsisy zavatra miatra aminao raha tsy efa Jesosy manaiky isiny. Haleloia. Ny devoly ara miera an' Jesosy rehefa anao zavatra. Azonao ve zany? Ny devoly miera am' Jesosy rehefa anao zavatra. Fataro ny tantaran'i Joba. Nanaotana teo anatren'Andriamanitra izy. Hitanao fa Joba mpanompoka izy. Nantany dia niteny ny devoly. Inge filanan-javatra fotsiny ny tadiavan'i Joba anao. Fa kasio kely ny fananany, kasio kely ny momba azy. Hitanao fa hiala aminao izy. Dia Andriamanitra name alalana, dana rozy izy. Fa ny ainy azakasihana. Io devoly io Jesosy, mbola miera am' Jesosy io vao manao zavatra. Tsy mavita ninninina. Dana fa ny ainy ihany azakitiana. Dia aveo am'izay rehefa nandeha am'izay dia ozy voasoratra hoe na nisy afony lasaka, nisy rivotra, nisy ora. Haleloia. Mahery Jesosy raha lasaina bavy. Manana ianao manana azy. Hainao le izy iny hoe manana anao. Haleloia. Mahery Jesosy io. Amin'ny rivotra, amin'ny ranomasina, amin'ny zavatra tsy zao tontolo zao. Mitono izy izy. Miaraka amin'i Jesosy raha lasaina bavy mitony. Amen. Miaraka amin'i Jesosy mitony. Manoloana ny ady, manoloana ny fisapana. Antsoa hozy Jesosy dia voaliko ianao. Antsoa dia ampisehoako zava-dehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao. Fonao misamboaravoara, fonao malahelo, fonao maratra, sainao mieritreritra lalina, ianao tsy mahita tory. Antsoa Jesosy. Ampitony ny fonao, anasitrana ny fonao, andamina ny sainao, ampahita torimaso tsara ho anao androany. Misy efa herinandro ohatrany tsy dia mahita tory noho ny ady no fitsapana. Ho Jesosy hoe okizay. Za hiady ho anao fa ianao mangina, matory tsara. Haleloia. Misy tenenan'i Jesosy izany eto. Tady fomba atoriana. Oabolana fahatelo nomenanao. Andry ianao, atory ianao, ho mamy ny torimasonao, tsisy aya. Haleloia. Tsy matorina rendremana mpiandrin'i Israely, miaro, miambina anao izy. Matoky azy ianao. Miaterambina ianao.
fanoteneny ny ranomasina izy ozy izy ty fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy gaga ny olona zany hoe am'sambokelinao io koa dia atao igagan'olona halleloia hoe nitsahatra ihany le rivotra tato amin'ny sambo ty mitony ihany fa iza moa zao fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy zany hoe fiainanao eto tany fizoroana vavolombelona ho an' jesosy fanehoana ny herin'i jesosy fanehoana n'le fitoniana sy le filaminana ao am' jesosy satria ho jesosy hoe za nome fitsarana za nome fitoniana ao am' jesosy zany rehetra zany fa olana toranao jesosy tsy resaka astrolozia io tsy resaka astrolozia io hoe tonga ny voalohany taona dia manao hoana moa zaho ny toninandroko ty any am' radio any misy hoe 5,000 mijery astrology manova vitana manamboatra ny olana ara-tokantrano mandamina resaka asa efa nahita fahombiazana andritra ny 10 taona mahay mamaky amin'ny masonao mahay mamaky ny tananao inanao le any hitako ny lala tsara ka izorako jesosy kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy le izy hatrizay hatrizay aro mandrak'izay halleloia fa tsy ny avany inde akory manam-pahaizana manokana omena misy hoe portefeuille magique ina le portefeuille magique poketra spécial de misy vola ambimbola de be da be miazakazaka am'izany na olona mpakao am-piangonana ary na olona mpivavaka ary na olona lazaina fa mpanay fanasany tompo lasa manetsika n'le portefeuille magique satria hoe ambinimbola amy sitombola fanompo-tsampy zany ody ratsy zany pendentif collier manambona bracelet manambona ny ay jesosy kristy nandresiny fahafatesana tsangana velona mandrak'izay mpanjaka tompony tompo halleloia tsy mila vakana tsy mila collier tsy mila lacroix tsy mila rano afafafy tsy mila hoe sira atao manodidina ny tanàna tsia jesosy ny atao anaty io jesosy ny ao anatinao inona problema fa rehefa tsy jesosy ny ao anatinao na asianao sira eo na asianao rano eo na asianao vakana eo na asianao sary vongana rehetrarehetra eo tsisy fiainanao tsisy fitsaharanao tsisy fomba an'Andriamanitra ao fa saritsariny zany fa lazaiko anao halleloia miteny aminao jesosy androany jesosy de ampy tsy asehoseho akory ary mety mbola misy sariny hoe mety mbola misy sary miatona any an-trano any hoe io sarin' jesosy fiza miteny anao fa sarin' jesosy zany iza nakasary an'izany iza io jesosy misy an'izany jesosy atao-po tsy sary sikosikotra sary asehoseho ivavahako eo anatrehan'Andriamanitra tsia ten'Andriamanitra miteny aza manao sary zavatra voasikotra aza manao sary ankohofanao eo aminy aza manao représentation du ciel le tia tany aza mampiseho fa sary zay manaseho ny any an-danitra tsia amin'ny finoana jesosy eo am-po jesosy ao anaty halleloia fitahina ao anao de jesosy raha lazaina bary jesosy ao anatinao ao anaty sambokelinao na mitafiotra na misy ady na misy fanenjehana miteny jesosy de mitony io miteny jesosy de mitony io jesosy ao anatinao atsony jesosy ianao hita ery apita fa misy zavatra ialanao efa me mitombo azonareo zay koa le fitombonao am' jesosy averiko any tsy le mofo 5 sy azandrano 2 foana efa mba zava-panao am' jesosy mila rina eny tanety ny fialonana aza mialonalon'izany tsony efa an' jesosy tsy anzanak'Andriamanitra zany tsy anfiangonana jesosy zany hoe mialonalony zany aleo samy andeha fiainany ianao manana an' jesosy aonao iny zany ozy ny tompo fa ianao mana raha aza varina mijery ny hafa lalanao jesosy zorona de jesosy jerena halleloia fa horeraka ianao hoe hovizana ianao hoe arary an-to ianao hoe arary fo ianao raha varina ijery ny hafa raha varina itsikera ny hafa raha varina iresaka ny hafa lalanao jesosy jerena jesosy arahana halleloia ndao tsika hita ery apita avy alao ny fialonana halleloia avy alao ny lolopo zany koa mila veleny rehefa hita hiaraka am' jesosy tsy miaraka any an-dranomasina zany
tsy eo amin'ny zanak'Andriamanitra ifamely lehibe zany. Halleloia. Avy alao zany. Avy alao ny fifandirana. Avy alao no hoe centre aminao. Za foana, za jerena, tsy ny arabana dia malahelo. Ohatrany tsy natsonao telefona mihitsy dia malahelo. Andao hita eny ampita, avy alao any zany. C'est enfantin, c'est futile. Zafady fa miteny frantsay. Zaza be zany. Mila matona am Jesosy, miara-mila an Jesosy. Fa adiadin-jaza madinika kely tsy aleo miazakazaka miaraka am Jesosy lalaja na fa tsy mandany lera am'izany a. Mimatona am Jesosy, arina, avela andao hita eny ampita. Reraka ianao raha ianao foana no jerena. Ny filazantsara tsy centre aminao. Ny filazantsara tsy centre amiko. Rehefa miaraka am Jesosy zany a, dia hoanao izy zay an Kristy Jesosy dia efa naninona? Nanombo ny nofiny mba mifaniriny sy ny filany taiza. Avy ireny hoe zay rehetra an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Ka rehefa samy maty ny fandirinao, rehefa maty ny filanao, efa maty ny nofinao, inona mbola ififandiranareo? Inona mbola adiady ataonareo efa samy maty eke zany? Tsisy fialona sy fifandirana tsony hoe za, non. Ao fahazakan'Andriamanitra tsy egoista, tsy mitady ny tena, tsy mitady ny anazy. Fa ao fahazakan'Andriamanitra. Tu aloha vos yeux. Sarotra be zany raha lasaina bavy raha tsy eo amin'ny fanahy. Satria naturel yeux aloha vao tu. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy aza zay mitady ny azy fa mba mitady ny hafa. Ahoana ny ainana an'izany raha tsy nombona teo amin'ny azo fijaliana ny nofo mba mifandiriana sy ny filana. Fa besaka ny fahavalony azo fijaliana dia tsy miresaka zany fa ny anao ihany ho tahina ianao, ampinina ianao, asoavina ianao, eny tsara ne zany e. Fa raha nitsakitsahanao ny afo, raha nindrinao ny afo, raha tsy hitiavanao ny afo, raha eboebonao sy reharehanao, tsia, aleo tsy misy. Aleo tsy misy. Halleloia. Paul dia nilaza fombola zaza dia ny saina toy ny zaza, ny hevitra toka ny zaza. Fa noho ny efa lehibe dia nariko ny fahazazana. Raha hita eny ampita ario ny fahazazana. Ario ny fahazazana. Aza lany andro ane tsy mijery anahy mihitsy izy. Tsy mba miantso ahy mihitsy izy. Tsy mba mandray tanana anahy izy. Tsy mba mikapokapoka ny lamosiko izy. Jesosy daholo zany raha lasaina vavy e. Rehefa tsy miantso izy, Jesosy miantso. Rehefa tsy mampahery izy, Jesosy mampahery. Rehefa tsy mikapokapoka lamosina izy, Jesosy mitrotro anao mihitsy. Halleloia. Centre am Jesosy fa tsy centre amiko. Vaolana Jesosy. Vaolana ny azo fijaliana. Tony ny andro, tony tsara niaraka tamin'izay. Ario ny fahazazana. Halleloia. Rehefa hita eny ampita, tsy ianao no hita. Halleloia. Rehefa hita eny ampita, tsy ianao no hita. Azo ve zay? Misy manao hira evangelika, izy no hita. Ny poziny, lamodiny, maquillageny, ny hirany, ny feony. Tsy hita Jesosy. Raha Jesosy zany no hita raha lasaina bafy mibebaka ny olona. Raha Jesosy zany no hita miala amin'ny fahotany ny olona. Raha Jesosy no hita miaina amin'ny fahamasinana ny olona. Halleloia. Fa firifiry ny mihira evangelika, fahotana ao ihany. Ny mijangajanga ihany. Ny fahalotona ihany. Satria tsy Jesosy no hita fa ny talenta, ny feo, ny hira, ny fitendrena. Tsia raha hita eny ampita, Jesosy ianao miafina, Jesosy no hita. Ndray mandeha dia nitarihan'ny tompo amin'ny fitoriana. Fitoriana natao dia tao anatin'ny miomana dia misy an'ilay teny hoe ialao ny zavapoana. Tory teny tao anatin'izay ialao ny zavapoana zay dia zao. Nisy fotoana i Paul sy Barnabasy tonga tamin'ny toerana anankiray. Kakeriny bibilava tsy maty. Dia avy eo lasa natao zareo ohatran'ny Andriamanitra. Andeha amin'ny ny omby, andeha anaterany voninkazo. Osy Paul azavanao an'izao fa olombelona tahaka anareo ihany zay.
fa nisorona mihitsy nandrovotra ny fitafy mihitsy izy a ny ankohaka tam'tany aza manao an'izao aza zay ny deraina aza zay no ankoho afana aza zay no anomezana fanatitra be da be sahala am'izany am'izao fotoana izy ny deraina izy ny ankofana izy ny teafana izy naovana fety izy no hita fa Jesosy tsy hita de isaorana ny tompo fa nanao an'izay fitoriana zay vita le fitoriana nisy ny asona avy eo nao ve ozy izy le nitory teny zao tena nandresa lahatra an'azy izy zao za mpihira rehefa mpihira ao izy a tena hitako hoe marina misy le teninao izy hoe lalana malama io ataonao io satria amin'io resaka fihirana sy fitendrena io jeren'olona ianao de afan'olona ianao no hitan'olona de nikasihan'ny toko ao izy amin'ny tory teninao zao no ataoko miala atao amin'ny koral ao izy tsy hanao koral tsony rehefa hira ao izy a aloha za tsy hita aleo tsy asina clip kokory aleo tsy asina anaro kokory ary le hira aleo andeha fotsiny any le hira zany fikasihan'ny tompo ny zoko kozy izy efa zokozoko ko ara-panahy fa zoko kozy izy nahita le tory-tenao miala atao amin'ny koral kozy izy tsy hanao an'izany hira sy ho hitan'olona zany tsony aloha miafina fa be da be makavoninahitra Jesosy am'izao manao détournement ana fiderana manao détournement ana fiankofana manao détournement ana fiobiana tia mihira gospel rehetra tia manao évangélika rehetra tia manao hira fiderala rehetra tsy Jesosy nita fa lasa vedétisme lasa olona nita lasa groupe nita lasa mpihira anankiray nita satria lasa misy firehareana misy foiboibona lasa misy fitiavatena lasa misy fisehoana fa raha hita eny ampita ianao mana-peo mana taleta mana fanomezam-pahasoavana manetretena ambany de ambany tsy ianao no hita fa Jesosy no hita halleloia fa zany ke milaza aminao fa be da be ny manao hira tsara sy manao fiderala sy ny sisa fa Jesosy tsy ao e fisotronany ao fifohanany ao fizangajanganany ao lazaiko anao zany fa mila amboariny ty filazantsara ny Jesosy Kristy ty amboariny halleloia mitsangany ianao raha ho any ampita iran Jesosy ianao hita ho any ampita za hita ho any ampita ianao hita ho any ampita misy ialanao mandeha amin'ny finoana ny zavatra tena mampalahelo an Jesosy de tsy finoana zay ny tena mampalahelo an Jesosy ahoana ny teneniny mbola matahotra ihany ve nareo mbola tsisy finoana ihany ve nareo aiza ny finoanareo ny finoana no azona sitraka amin'Andriamanitra ny finoana no hitazoman'i Jesosy ianao ny finoana no mampijoro anao finoana de avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity mazotoa mamaky teny mazotoa mivavaka fa avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity halleloia manombo mivavaka ao atokantraninao raha ray mpianakaviana ianao na reny mpianakaviana ianao zarao an Jesosy ny zanakao zarao an Jesosy ny ankohonanao dovy mipetraka Jesosy ao am-po ao amin'ny tokantrano zao alao Jesosy ny influencer ny fiainanao aza vela izao tontolo zao ny influencer ny zanakao aza vela ny lamody ny influencer ny zanakao aza vela ny rivotry satana ny influencer ny zanakao fa aoka ny baiboly ny influencer ny zanakao aoka ny baiboly ny influencer anao aoka i Jesosy no influencer anao ino zany influencer zany mandindona manome akony mitarika manofa fa aza vela zao tontolo zao ny anovanao aza vela zao tontolo zao ny andidona anao aza vela zao tontolo zao ny ampianatra anao fa ao koa Jesosy ny andintona anao ao koa Jesosy ny anome ero anao ao koa Jesosy ny hitarika anao halleloia tsara Jesosy eto Jesosy androany hitarika olona be da be ho any ampita ary no any ampita de zao any an-danitra vonona ave anao zay ny tena any ampita voalohany rindra tonga ny maraina feno hazavana be maneno ny sopetra an-danitra rehefa tsona ny voafidy hoaria koatra hoaria ampita hoany ianao sa tsy hoany halleloia raha hoany ianao miomana teny zao raha hoany any ianao izy le hira de mba miomana teny zao tsy vidiny io lanitra io
mahay maim-poana ny famonjena mahay maim-poana ny famonjena fa nymiditra ny fahazakany lanitra dia ozy izy hoe etistery halleloia enoy tsara mamaraparana misy ny atao hoe Jean Calvin zany dia nametraka hoe ianao a voavontsy foana ianao rehefa nibebaka rehefa nanolo tena na anota ary ianao voavontsy foana ianao rehefa ianao nanolo tena ho an Jesosy nanaiky an Jesosy Kristy voavontsy foana ianao na manota ary tsy d'accord am'izany a tsy d'accord am'izany ty tenin'Andriamanitra ty ny fanahy manota no faty nanimba zavatra be zay zavatra nolazainy Calvin zay be da be ny zavatra nataony Calvin tsara nampiorona nampitoetra ny olona fa iny zavatra nolazainy Calvin iny hoe zay nanaiky n'Andriamanitra voavonjy iray mandeha voavonjy mandrakizay na manota ary namotika zavatra be da be satria be da be ny lasa nanota be da be ny lasa nanota very voafatotry Satana voafatotry ny fijangajangana sy ny fahalotona avy eo tandremo raha lasaina bavy fa tsy hoe voavonjy dia voavonjy mandrakizay marina fa ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy marobaka ireo pelantanako fa zao ny lazaiko anao raha mini manota ianao tsisy famonjena noho izany miorena tsara amin'ny finoana halleloia maheno ve ianao maheno ve ny rehetra eto Paul dia nyteny misy mafy ny tenako mangana fa hoana sao dia za efa nitory tamin'ny hafa ndray maninona ho lavina sao dia za efa nitory tamin'ny hafa ndray no lavina zany hoe mety ho lavina zany sy hitanao Mosesy tarika ny olona avy any amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana Mosesy nga tafiditra tany noho n'iny noho tsy fankatoava ny tenin'Andriamanitra nefa izy nitarika ny olona noho izany tazomy finoana hatramin'ny farany aoko matoky hatramin'ny fahafatesana nomeko anao sady boninahitra fiainana halleloia mahireza raha lasaina bavy betsaka ny alondrano betsaka ny rivotra betsaka ny tafiotra zao atsoy Jesosy halleloia hainao ve le hira hoe atsoy Jesosy ampitony aingana ny fo akaiky be io Jesosy io tsy mila crédit halleloia tsisy encombrement hoe avy reny nantsonao afaka kelikely fa mbola miresaka ny olona tsonao la hoe par suite d'encombrement votre appel ne peut aboutir antsoy aho dia ho valiko ianao ampisehoky zava-dehibe saropatarina zay tsy fantatrao halleloia dia avy Jesosy halleloia azonao atsona ny fotoana rehetra azonao atsona ny fotoana rehetra zay miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena zay miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena zay miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena fantatro fa hiantso ny anaran'ny tompo ianao hitanao zany famonjen'Andriamanitra hitanao zany fampizarany tafio-drivotra aminao hitanao zany fampitoniny anao zany fampitony iny mbola mita makeny apita mandrapatonga an Jesosy misy rivotra afandray eo misy tafio-drivotra avandray eo fa ozy anao hoe efa fantatra Jesosy fa tsy mandao atsy mafoy halleloia tsara Jesosy andeha sa tsy andeha irehitra sa tsy irehitra halleloia Jesosy raha lasaina bavy Jesosy raha samy iaina ihany raha samy miaraka raha iaina eto tany ihany tena alao miaraka amin'ny Jesosy be da be ny atakalony olona an Jesosy fahaizana fahalalana diplôma vola tsy ny sisa fa amin'ny Jesosy ny zava-dehibe aoka eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao aoka eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao dia tadio kely io tenin'Andriamanitra io niaraka tamin'ny Jesosy tamin'ny sambo kely dia manino nisy sambo kely hafa koa nandeha teo dikan'izay Jesosy tao anatin'ilay sambo anankiray fa tsy tao amin'ny sambo rehetrarehetra fa rehefa andeha Jesosy hoe mitsahatra dia sura fa nitsahatra koa ny tafio-drivotra tamin'ilay sambo kely manodidina fa tsy possible hoe teo amin'ilay sambo nisy an Jesosy ihany nitsahatra ny rivotra dikan'izay fitahiana ho an'ny hafa ianao fitahiana ho an'ny hafa ianao halleloia